Nihatsara ny fidiram-bolan'ireo tantsamam-boly sakay any amin'ny komina Mpasinamangeur district any Feneri Vest. Nampahomby ny famokarana ataon'izy ireo ny fanohanana ara-teknika nentin'ny mpanolotsaina ara-pambolena avy amin'ny fandaran'asa mampiroborobo ny fidiram-bolan'ny tokantrano ambanivohitra na ny PPRR. Izy no Andriamatoa Sambo, raim-pianakaviana 17 taona, monina amin'ny fokotany ny maro trano, tsy avara-pianarana, fa nahavoly sakay iray alina fototra tamin'ny taona 7 sy 20. Mahavelogna ia nandeha tongavagna lavitra koa avy ta Befandriagna za io ndosinjareo Tantsy ta Port Berzing zay ke mbo mpagnindro ndosinjare ta Andafy a France iny mbo rapilagny zay ta niotsaka mbo oke nandeha tonga ta Dakar koa mbola agnambony rapilagny. Ohatrino ny vola tegna farany ambony azonao tamin'ny vody sakay? Le azoko le tegna nafaly anahy 8 aligny sy 2 tapitrisa. Nanome asany mpiarahamonina tamin'ny fikarakarana ny voly sakay Andriamatoa Sambo, manana vinavinany tetika asa na dia efa manahazo taona aza. Vokatra sakay maina 700 kilao dia afaka nanatsara ny fari-piainan'ity tantsaha ity tao anatin'ny taona vitsy. Fantaro fa 12 kapoaka ny iray kilao amin'ny sakay maina. Manao ezaka toy izany avokoa ireo mpikambana amin'ny kooperativa Taratry Maningiory.